Dia falmeravana rehetra indray tafaverina somatsara eto amin'ny chaîne. Androany dia hiresaka momba ny fahasamihafan'ny bébé crème, ny poudre, CC cream, sy ny loose powder sy foundation isika. Dia raha ohatra ka liana ianao dia andao avy hatrany. Okey, dia ny anomboaka anazy dia ny Tinted moisturizer. Arak'izay anaran'izay dia Tinted moisturizer ilay izy, zany hoe misy lokony kely fa moisturizer, zany hoe crème hydratante misy lokony. Ty ananako ty zao dia ELF Tinted moisturizer. Dia mazava ho azy tsy manome couvrance be dia be ho anao ilay izy fa ohatran'ny crème hydratante ihany ilay izy fa misy lokony kely fotsiny. Dia raha ohatra ka mijery ny ato ambadika an'ilay produit koa ianao dia ny zavatra ataony fotsiny dia ny manampy ny hoditra mba tsy ho may masoandro. Zany hoe tsy tokony hanome loko, tsy voatery hanome loko ny hoditra mihitsy zany no ataony. Masehoko anareo eto hoe ohatry ny ahoana ilay izy. Ity zao ilay Tinted moisturizer nampiasaiko teo avy amin'ny ELF zany. Ity zao mbola misy lokony kely ihany. Rehefa ohatra ka ataonao amin'ny hoditra ohatra izao nefa ilay izy dia hitanao fa somary tsy hita tsony ilay izy, zany hoe eo ihany ilay izy fa tsy hita tsony. Dia araka an'ilay lazaiko teo mila mamaky an'ilay produit ihany koa ianao hoe inona ny tokony ataon'ity produit ity. Fa matetika zany ny Tinted moisturizer tsy manome loko na couvrance ny tarehanao fa manampy fotsiny amin'ny fiarovana masoandro. Misy lokony kely fotsiny. Dia tony Tinted moisturizer tony zany tsara rehefa ampiarahana amin'ny poudre, zany hoe tsy dia lasa makina be loatra ny tarehanao raha ohatra ka tianao ampiasanao ambanin'ny poudre. Tony koa tsara rehefa anaovana andavanandro raha ohatra ka tsy dia tena mila couvrance ianao, tsara ihany koa tony anaovana rehefa ohatra hoe mandeha plage na ohatra izany. Dia ny ho resantsika manaraka dia ny BB cream na bébé crème, zany crème. Ty anako ty zao avy any amin'ny Maybelline. Dia ity avy amin'ny Maybelline ty miresaka izy eto hoe 8-in-1. BB cream zany ohatran'ny Tinted moisturizer ihany fa misy loko bebe kokoa, zany hoe manome couvrance bebe kokoa fa tsy mitovy amin'ny fond de teint akory. Dia 8-in-1 ozy izy ilay izy dia izy zany no milaza hoe inona no ataony ankoatran'izay. Fa matetika ny bébé crème dia étape kely miakatra kely fotsiny miala amin'ny Tinted moisturizer, zany hoe manome couvrance kely bebe kokoa. Dia tsara anaovana isan'andro zany izy ity amin'izay maivana izay. Dia ny ankoatr'izay moa zany afaka lazaiko anareo teo hoe vakio ihany ilay amin'ilay packaging n'ilay produit fa iny koa no milaza hoe inona koa no zava-tsoa azonao avy amin'ilay bébé crème ankoatran'izay couvrance bebe kokoa nefa maivana izay. Dia ity zao anaky 8 ny ato anatiny fa tsy ho vakiko aminareo angamba satria tsy izay no tanjona amin'ity vidéo ity zany. Dia ity ihany koa misy SPF 30 zany hoe miaro ny tarehanao amin'ny masoandro. Dia izay no mahatsara anazy ihany koa afaka anaovanao isan'andro. Dia mazava ho azy raha hiresaka liquide ihany zany tsika dia mifindra amin'ny fond de teint. Mazava ho azy ny fond de teint dia iny no manome ny couvrance betsaka indrindra. Raha ohatra ka misy tache tianao afenina amin'ny tarehanao dia ny fond de teint no afaka manampy anao amin'izany. Misy ihany koa concealer fa ny fond de teint zany manampy amin'ny resaka couvrance. Mety ihany koa hoe maharitraritra bebe kokoa ny fond de teint satria amin'ilay izy matevina. Dia ny mahasamihafa ny fond de teint sy ny bébé crème mazava ho azy izay couvrance izay. Indraindray koa ny fond de teint tsy misy SPF izy, ohatran'ny ty Wet n Wild ty zao tsy misy SPF dia nefa ity misy. Dia izay koa zany mahasamihafa anazy. Indraindray koa ny fond de teint sasany tsy azo anaovana isan'andro fa ohatran'ny hoe tsy miaina mihitsy ilay hoditra satria lasa masefatra be loatra ilay fond de teint ohatra. Izay zany no mila ohatra hoe raha ohatra ka manao misafidy ianao zany. Ny ankoatr'izay
dia lazaiko teo misy karazany be dia be koa ny fond de teint mazava ho azy misy fond de teint misy SPF misy fond de teint tsy misy fond de teint anaovana isan'andro afaka misy fond de teint amin'ny andro manokana andro fety na ohatra izany no tsara anaovana anazy dia zay zany mahasamihafa ny bébé crème sy ny fond de teint mazava ho azy koa ny fond de teint sasany somary lafolafo kokoa noho ny bébé crème dia misy koa ny fond de teint ny application ny samihafa ihany koa ohatra zao hoe ity zao ny vaovao indrindra le drop avy amin'ny nix ohatra zao ity avy amin'ny nix ity zao araraka amin'ny tarehinao no fampiasana anazy dia zay ihany koa zany mahasamihafa anazy dia saika adino koa ireto anankiroa reto tinted moisturizer sy ilay bébé crème dia azo atao tokoa ny manositra anazy amin'ny tanana amin'ny tarehy zany satria amin'ilay izy maivana dia mora kokoa no manao anazy an'izay sady raha ohatra ka mampiasa borosy ianao na éponge dia misintona an'ilay produit lasa tsy miseho amin'ny tarehinao intsony ilay produit fa sintomilay accessoire ampiasainao zany raha ohatra ka mampiasa an'ireto roa reto zany dia tanana ny tsara indrindra ny fond de teint ihany koa dia azo hosorona amin'ny tanana fa saingy kosa ratsy tsy dia tsara le izy sady mandany produit be ianao no maloto ny tananao no tsy dia tsara fovoakany angamba efa fazantsika rehetrarehetra zany fa ny borosy sy ny éponge ny tsara amin'ny fond de teint tonga dia hifindra amin'izay amin'ny resaka poudre dia misy karazan-droa ny poudre ny poudre pressed powder zany hoe poudre ao anatin'ny toerana ohatra izao zany tsy metsiketsika dia ny loose powder zany hoe ny poudre zay mamovoka ohatra ny vovoka dia ny poudre ny pressed powder ny tiako lazaina eto raha ohatra ka ohatra ny produit rehetrarehetra ihany raha ohatra ka ataonao betsaka loatra ny amin'ny tarehinao dia manome couvrance ihany le izy fa lasa makina be ny tarehinao dia lasa ratsy be zay zany no mahasamihafa ny poudre sy ny fond de teint sy ny bébé crème zany hoe ny poudre tsy dia manome couvrance ihany koa le izy mazava ho azy satria poudre fa raha ohatra ka ataonao be loatra betsabetsaka le izy dia manome couvrance kokoa fa raha ohatra ka betsaka loatra dia lasa makina ny tarehinao matetika ny poudre dia atao ambonin'ny zavatra mando foana zany hoe ohatra ny liquide zany tiako tenena hoe zavatra mando zany hoe ohatra manao bébé crème ianao manao tinted moisturizer ianao ka te azo couvrance bebe kokoa dia afaka mampiasa pressed powder ireto roa reto zany afaka miaraka ireto roa reto ihany koa afaka miaraka ireto roa reto ihany koa afaka miaraka mazava ho azy dia ny loose powder indray amin'izay le izy le mamovoka izay ohatra ny ity zao airspan koa zao mamovoka dia amin'le izy izay mamovoka izay dia ilaina zany amin'le izy mamovoka dia mazava ho azy tsy dia madio loatra le izy zany hoe tsy dia lasany amin'ny akanjonao rehetrarehetra zany le izy dia mazava ho azy koa mila atao be dia be le izy raha ohatra ka loose powder no ampiasainao dia mila atao betsabetsaka ny atao amin'ny tarehy dia matetika ny loose powder moa zany dia fatao amin'ny bikini ny tena fataon'ny olona azy zany hoe atao amin'le zone sy ambany maso zany no tena fatao fampiasana an'ilay loose powder dia misy karazany ihany koa loose powder misy loose powder fotsiny zany hoe afaka ataonao amin'ny tarehinao ray manontolo izy dia mety fa mila borosy mazava ho azy mila borosy somary ngezangeza ohatra tony sady malefaka no somary mafimafy ihany koa azo atao ohatra izao amin'ny tarehy borosy ohatra tony zany no tsara ho an'ny loose powder na dia press powder ihany koa ary dia mila borosy mazava ho azy fa ny loose powder zany afaka ampiasanao éponge ihany koa amin'ilay izy mametraka an'ilay izy ambany masonao zany hoe manana choix bebe kokoa ianao dia izay zany le azo atao amin'ny tarehy ray manontolo karazany ray ny karazany sasany ihany koa dia ataonao amin'ilay zone T fotsiny zany hoe ohatra hoe banana powder zao no tiako lazaina loose powder iny fa ny zone T ihany no tena tsara ampiasaina an'ilay izy dia ny translucent loose powder zany no azonao atao amin'ny tarehy ray manontolo
Ye, angamba ny izay ny androandro fa somary efa lavalava ihany le vidéo engany kahazonareo ihany ny tiako lazaina na dia zany zany ary raha ohatra ka mbola manana fanontanianareo dia aza misalasala mihitsy mametraka anazy ao ambany ao dia lazahoana ihany koa hoe inona indray ny karazana vidéo tianareo hita manaraka. Zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ni-abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao. Mahay mampoana ilay izy dia eto ny vidéo manaraka.